dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray a anatin'izao fotoana fo izay fampahireizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao vavaka isika Jehovahandriamanitra iray misaotra ohatran'izay satria mbola manaiky hiteny sy resaka aminay ianao ary ny teninao dia marina mitondra fahasoavana ho an'izay mankatoa kanefa mitondra ozina koa an'izay tsy mety mankatoa tsisy afabela eo anatrehanao na dia milaza raha tsy manana anao Jehova Andriamanitra ianao no tovi-marika ny amin'ny zavatra rehetra mandahatra ny fotoana sy ny ora ianao no mametraka mpanjaka manaisotra mpanjaka ianao no manam-pahefana amin'ny firenendrehetra fa ny ano-masina anao ka hiasa mba ho tsapan'ny olona fa Andriamanitra marina tsy mitady izay animba ny olonao ianao fa mitady kosa izay hananany olonao fiadanana dia sokafo masom-panahinay mba hatsapanay ny famarina ny teninao dia mitenena Jehova fa mianomponamponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo antsika mandrakariva tao anatin'ny fanazavana ny Exodosy toko 1 isika dia tsy maintsy nijery ny tantara hoe inona no nahatonga fampahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely. Tsy verenantsika lava fa nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely dia niaino Andriamanitra dia rehefa niaino Andriamanitra dia nifidy olona izy mampiasaina mba hiresaka amin'ny Farao izay nangeja tanteraka ny zanak'Israely hoe avoiny loviko mba hanompo ary nanome toky ihany koa ny zanak'Israely hoe Jehova nefa niresaka tamin'ny Mosesy sy Arona fa hitondra azy hivoaka amin'ny tany Egypta dia nitanterahany Mosesy nibaikon'i Jehova na koa ny Farao izy sy araka izay nieritreretan'ny Mosesy ny zavatra mitranga ka tonga dia valibaraingina no nahazo azy tsy fantarokokory izay Jehova ozy iza no ahoana ny fomba any akeko n'izany Andriamanitra izany dia nivokatra izay vao maika nampahoriana ny zanak'Israely. Faly ny zanak'Israely rehefa niresahan'ny Mosesy nanantena fa ho afaka ao amin'ny tany Egypta hitsahatra ny fahoriana kanjo mifanohatra amin'izay ny zavatra mitranga fa vao maika mampitondra fahaisana ny zanak'Israely Farao sy ny Egypta teo anatrehan'izay kivy ny zanak'Israely kivy hatramin'ny Mosesy ary izany rehetrarehetra izany nefa navelan'Andriamanitra hitranga satria araka ny resahantsika hoe na dia eo ary ny etaetan'ny olona dia ho afaka na dia eo raha ny teny fampanantenana napetrak'Andriamanitra manana ny fotoana ny Andriamanitra matetika ny ankamaroan'ny olona mivavaka dia tiany ho azo androany daholo ny valim-bavaka rehetra fa Andriamanitra manana ny fotoanany ary misy fipetraka tiany ary misy fanamboarana tiany amola volana ny Israely mba ahafahany mitsofoka anatin'izay fanafahan'izay fihetsen-danan'izay ihany koa nefa avelan'Andriamanitra tena ho tonga amin'ny heriny koa Farao sy ny Egypta mba hoentina hanam-porofona amin'ny Farao sy ny Egypta fa manam-pahefana aminy Jehova Andriamanitra ary io no nahatonga antsika ny resaka hoe tsy hoe vedavetaina ny kristianina atao tsinotsinona ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina dia tsy hatra amin'ny firenena rehetra ny fitsaran'Andriamanitra fa tsy edikevitra izany avela fotsiny fotoana ny tsaran'izany rehetrarehetra zany tsy mety ny manevateva ny finoany hafa fa tokony samy hijoro amin'ny finoany fa fantatra ndray andro any ihany mampiroso Andriamanitra fa marina ny teniny ary manam-pahefana amin'ny olon-drehetra fa ny zavatra mitranga izay hitantsika tao anatin'ny fampahirezana farany dia izany tsy arakaraka ny eritreretin'ny Mosesy azy ny valitenin'ny Farao fa vao maika nampahoro ny zanak'Israely tsy arakaraka ny teny fampanantenana tamin'ny zanak'Israely ny teny nentin'ny Mosesy fa vao maika fampahoriana no niatra taminy dia nanjary le vahoaka na ny meditsiny any Mosesy sy Arona
na medisiny le mpitarika nitendren'andriamanitra ary navelan'andriamanitra hitranga tateam-piandohany zany ina nytanjorainkendren'andriamanitra mba tonga ny Mosesy aloha voalohany indrindra tena ho tsapany fa tsy mahavita na inona hitondrana vahaolana ho an'ny Israely raha izy sy ny herin'ny tenany tsy hoe nofidian'andriamanitra hitarika ny zanak'Israely de manany fahaizana rehetrarehetra entina mamaha olana man zavatra mafy ny anjady tamin'ny zanak'Israely tsy vitany zany satria Andriamanitra nametraka azy teo fa Mosesy nefa endry tsy niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy andrasonareo fa de ezaka andresy lahatra amin'ny Farao na andaotsika andray fanapahan-kevitra igrevy manoloana zao famporina nataon'ny Farao zao fa inona ny zavatra nataon'ny Mosesy very natao amin'i Jehova izy very natao amin'i Jehova izy ny Exodosy 5 ny andininy fa 12 ka hatramin'ny fa 13 iverenantsika vakiny ary Mosesy niverina ho any amin'ny Jehova ozy ka nanao hoe tompo nahoana no nahatonga loza amin'ity fireneny ity ianao nahoana reny naniraka ianao fatra izay nankanesako tao amin'ny Farao hiteny amin'ny anaranao izay de nahatonga loza amin'ity fireneny ity izy nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao tsy misy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa zavatra tsara ny nataon'ny Mosesy na de hoe mpitarika ny Israely ary izy tsy nitehitra tamin'ny herin'ny tenany fa nakao amin'i Jehova izy tarainy ianao no fidy kanefa ny zavatra mitranga ohatrany tsy araka le teny nampanantena anao fa sady ny rahanao nampitondra fahoriana ny olonao ianao tsy namonjy ny olonao akory ianao taraina Mosesy tsy nanafina ny taompony ary zay nefa nandrasan'i Jehova mpitarika tsy metehitra amin'ny herin'ny tenany fa mpitarika mahatoky an'i Jehova ny zavatra lesona azontsika sotomina niza mpitarika tatana firenena raha mijeritsika Daniel 4 Daniel 4 de ny andininy fa 7 niresaka tamin'ny Nebokadnezar ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 12 de naseho an Daniel tamin'ny fahitana amin'ny alina zany zava-miafiny zany ozy ka de nisaotra an'Andriamanitra ny lanitra Daniel eny ny teny izy ozy ka nanao hoe isaorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery ary izy ny mandahatra ny andro sy ny fotoana izy ny manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka izy ny manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazavasaina izy ny mampiseho ny zavatra lalina sy miafina izy ny malala zay ao maizina ary mazava mitoetra ao aminy zay famarinana tsy misy fahefana tafapetraka zany raha tsy avy amin'Andriamanitra fa matetika rehefa tafapetraka ny fahefana adininy Andriamanitra tsy maka hevitra intsony ao amin'Andriamanitra ary de takan'izany raha ny boky ny tantaran'i Daniel mety mieritreritra ave tsika hoe mipetrapetraka fotsiny tamin'ny mampanjaka azy Nebokadnezar zay mpanjaka amin'ny Babilôna Jehova ny nametraka azy teo fa tsy fantatry ny olona fa rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra miongotra teo izy de Jehova koa mametraka mpanjaka andimby azy na de firenena jentilisa ary izy ary zany rehetrarehetra zany mentsika manam-pirofo fa na mandary ny olona hoe tsy izy ny Andriamanitra ny kristianina tsy midiky zany hoe tsy anam-pahefana aminy ny Andriamanitra ny kristianina fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra fotsiny ampibaribariany amin'ny olona tsy mino amin'ny jentilisa amin'izay manao ny tena no tsy manana an'io Jehova ho Andriamanina io ampahafantariny azy fa Jehova no Andriamanitra tokana ary de ho hitantsika zany ao amin'ny tantaran'ny Egypta sy ny zanak'Israely satria tena ziriziry mihitsy Farao tsy nanaiky ny tenin'i Jehova nampitaina tamin'ny alalan'i Mosesy niziriziry izy fa saingy navelan'Andriamanitra ny teny tamin'izay satria tao anatin'izay vanim-potoana ohatrany nampahoriana ny zanak'Israely zay namolavola ny zanak'Israely mba tena entehitra amin'Andriamanitra sy atoky an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana na de mafy ara aloha ny zavatra ny eretany tao anatin'izay
fa anatin'izay zavatra mafineretan'izay ihany ko de nampibaribarina koa tamin'ny farao sy Egypta fa rehefa miteny Andriamanitra de marina ny teniny ary niporosoan'Andriamanitra zany tao amin'ny tany Egypta hoe tena na de tsy manana an Jehovahandriamanitra ary izy manana fahefan'Andriamanitra tena hitsara an'izany firenena zany mandra-pahatonga azy iaiky tanteraka mihitsy Jehova no Andriamanitra zay no natonga any Mosesy ny antoraka tao amin'Andriamanitra satria pitarika izy nitetren'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely fa tsy toeram-boninahitra taminy zany fa nitehitra tamin'Andriamanitra mandrakariva izy fa hoana ny fidinao maninona no mampitondra fahoriana ny zanak'Israely ianao nefa nampanantena fa hitondra ny zanak'Israely hivoaka amin'ny tany Egypta kanefa ianao tsy namonjy ny olona akory mba hentsika ilazany fa tsy takan'izay fisainany zanak'olombelona ny fisainan'Andriamanitra fa tsika indraindray rehefa mitaraina amin'Andriamanitra de tiatsika hoeony ao de tonga ny valiny fa rehefa napetraka tamin'Andriamanitra fotsiny zavatra nangatahantsika de zao avela ao Andriamanitra hiasa manginy fa manano fotoanany izy tonga am'le fitenitsika hoe izy tsy taitra tsy maika nefa tsy tara fa niteny zay nambarany de tsy maintsy totosainy eo anatrehan'izay ary eo indrindra ny sotomantsika lesona hoe mba firy amin'ny olona manam-pahefana am'izao vanim-potoana zao manoloana sasairana mitranga no andeha tena hitehitra amin'Andriamanitra ary io no tantara efa hitatsika tany amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ny vanim-potoana ny zanak'Israely de niara-ny asa mihitsy tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ny mpaminany ary nanontany ny hevitry ny mpaminany manoloana ny fitantanany ny fireneny de hitatsika efa nianarantsika teto ny tetika nataon'ny Siriana amelezana ny zanak'Israely fa vokatry ny fiainona ny Elisa de nifototra fandehan'ny tantara nientina teo ampovoan'ny zanak'Israely ny fahavalo ary tamin'izany ny mpanjakan'ny Israely mbola ny angavy any Elisa ho asiko varikako ary teo ny resantsika ny resaka famindram-po mpitondra firenena anankiray ny aino ny feon'ny olona ny rahan'Andriamanitra saika hamaly reto fahavalo reto kanefa nytenen'ny Elisa hoe moa ho asinao amin'ny sabatra ve zay nobabonao izy fa mehoanina izy anao fanasana izy de velao andeha hodeny amin'ny tompony famindram-po ary eo ny tena hijerevana ny tena pitarika feno famindram-po ve fa sarotra nefa na de kristianina zao ary ny anaika n'zany hoe amindra fo zany hoe manolotra fitiavana ny olona tsy medrika hotolorana an'izany satria tsy tsapany izy eo natrehan'Andriamanitra ary matetika ange lasa firerehavana fotsiny le hoe anka kristianina miaraka amin'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra fa jerevana mitoetra io araka ny tenin'i Jesosy aoka ho tanteraka ianareo taka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra izy mampilatsaka ndranolorana mitsara fanasy ny ratsy fanahy mamposaka amin'ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina tsy mifidy olona tsy miangatra no mampafantatra ny olon-drehetra na tsara na ratsy lalana tokony izorony fa safidin'le olona am'izay na izotra izy amin'ny lalan'ny ratsy de mitady ny vokany izy na izotra anaiky ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nyresaka tetsika ny am'le denaria talenta ray alina denaria ny enimpolo tapitrisa fa ny valiteny farany nataon'le lela le nanana trosa e tena tokony mba ho namindra fo fa zay le famindram-po zay tsy tsapan'ny olona zany eritreretin'ny olona fa raha vo miresaka famindram-po de any am-piangonana zany fa fiainana andavanandro tsisy ilana an'izany miaraka amin'Andriamanitra de zao tsy any am-piangonana fotsiny any no andraisana toromarika rehetra hoentina miaina mandritry ny androm-piainana ampiarina eo amin'ny fiainana zany ampiarina amin'ny isam-batan'olona ampiarina eo amin'ny tokantrano ampiarina any an-tsekoly ampiarina any amin'ny toeram-piasana ampiarina eo amin'ny firenena
fa roviana vo ianao an'andriamanitra ka apiatra nytoromarika zay omen'andriamanitra fa zay no nataony jesosy tonga de ty am'ty zao tontolo zao ty rehefa nitarainy mosesy de miditra antsehatra foan'andriamanitra de tondra teny fampanantenana am'izay ny exodosy 9:1 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no nandefasainy azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tany miasa amindra fo Andriamanitra hoe tena hahita ny masonao izy zany hoe Mosesy sy Farao fanindran-dalana eo vao miresaka amin'ny Mosesy de zanak'Israely miaraka aminy vao miresaka amin'ny Farao de Egyptianina miaraka aminy de io le hitantsika tany amin'ny Malaky amin'ny lafiny anankiray mampiseho mifamindram-po lehibe Andriamanitra amin'ny olona zay matahotra sy mahatoky azy fa amin'ny lafiny anankiray misy ny fitsaran'Andriamanitra iza no amindran'Andriamanitra fo Mosesy sy ny zanak'Israely le mahatoky azy manaiky ny vahaolana atolony fa iza no tsaran'Andriamanitra le Farao mikipy manoloana ny sitrapon'Andriamanitra fa saingy tsy tanterahana vetivety le izy fa miaina miadana izy fa ny zavatra mitranga eny am-pandehanana no tsapa amin'ny Farao tsikelikely any mahery ny Andriamanitra ny Israely mbola nanamafy ihany Jehova raha toizantsika Exodosy 9:1 nameren'Andriamanitra ozy ny teniny tamin'ny Mosesy mba ahazo toko tanteraka mihitsy Mosesy ny amin'ny fifidianana azy ny 9 manaraka mivakitsika ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe zany no Jehova ozy ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy tony no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mba nahafantarany ahy ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana de ny tany fivahininy zay fa nivahininy ary koa izao efa nandreny fitarainany zanak'Israely zay ampanompon'ny Egyptianina sy ka de tsaroko ny fanekeko zany hoe ty teny fampanantenana no menan'ny Mosesy ty tsy vaovao izy io efa hatramin'ny taranaka teo aloha hatramin'ny fidianan'Andriamanitra ny olona efa nampanantena ny tany Kanana mbola fantaritsika moa zava-miafy no mbadiky ny tany Kanana fa tany tena ao anatin'ny fahafahana tanteraka isyny fiadanana raha manaiky ny vahaolana atolotr'Andriamanitra nampatserovina azy tsy vao taminao angery Mosesy fefa fikasako hatramin'izay ho taranaka faharamandimby no andova ny tany Kanana fa saingy atreto aloha tsy mbola nandova satria nahoana tsy mihino ny olona nge zanak'Israely mihitsy tsy mihino ka manjary ampahorian'ny firenen-kafy 9 maniraka Jehova kolazao amin'ny zanak'Israely hoe zao ny Jehova ozy ary hitondranareo ivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo ka hanafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandre endrisa sy fitsarana lehibe ozy no amonjeko anareo de alaiky ho ahy ianareo oliko ary ho Andriamanitrareo de ho fantatrareo fa izano Jehova Andriamanitrareo zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptianina anareo ary zao ampiditra anareo any amin'ny tany zay ananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de omeko olovanareo izany zao no Jehova nampitaina tamin'ny Mosesy teneniny zanak'Israely fa io ny zavatra ho ataoko ho an'izy zany teny ho an'ny olona mahatoky an' Jehova Andriamanitra ary za manokana de mino ho tanteran'Andriamanitra amin'ny firenena malagasy io fa tsy araky ny fahefana ananan'ny olona fa araky ny sitrapon'Andriamanitra zay miasa zay tsy haitsika eritreretiny hoe ahoana ny fomba hitondran'Andriamanitra fahafahana ho an'ny olona ary zay no isin'izao fampahirezana zao ny anana antsika toky amin'Andriamanitra mba hianatra tahaka ny zanak'Israely aza mentehatra mivahaolana tolotry ny olona fa raha azo atao andao samy hitaraina isam-batan'olona ny vahoaka rehetra hitaraina amin'i Jehova vonjeo zay fa miaino io Andriamanitra io ary araky ny lesona zay niraisitsika tsy Mosesy ange nitaraina tamin'i Jehova fa ny vahoakan'ny Israely no nitaraina tamin'i Jehova de tsy voasakana zay fitaraina an'izay tsy hipakany amin'i Jehova de namaly Jehova nitondra vahaolana de izy no nifidy olona de nifidy amin'ny Mosesy izy
mba hamaly ny etahitan'le vahoaka. eo misy ny olona mipetraka mitady mipetraka taka amin'ny mosesika nefa ny tsy nitendren'i Jehovah kory, de manjary manaonao foana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Ka Mosesy teto rehefa kivy izy nitaraina tamin'i Jehovah, namery teny Jehovah, dana ampahirezo indray zanak'Israely, de avereno fa tsy tamitsika ihany, tsy taminao fotsiny Mosesy, fa efa hatramin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba, nefa nisy an'izany teny fikasana zany, fikasako ny anafaka anareo, fandana ampahirezo zanak'Israely. Fa Jehovah tsy niteny akory hoe rapitso na rovina, fa nitenen'i Jehovah ho afaka ianareo, de torak'izany ko ampitaina amitsika ho tonga ny vanim-potoana hitondran'Andriamanitra fahafahana ho an'ny Madagasikara, fa tsy araka ny herin'ny zanak'olombelona na fahaizan'ny zanak'olombelona na ny arenany zanak'olombelona, fa araka Jehovah. Rehefa ny vahoaka rehetra no mitaraina, tsy mitaraina aman'olona fa mitaraina am' Jehovah. Ary Mosesy nilaza zany teny zany tamin'ny Israely, nefa izy ozy tsy niaina amin'ny Mosesy ny fahoripana sy ny fanompony mafy. Anavelan'Andriamanitra hitrankany izy zany rehefa nirahana, fa tsy nety miaino ny zanak'Israely satria mafy loatra ny fampanompony. Mba hatonga ny Mosesy ko tena entoraka mandrakariva amin'Andriamanitra, ejerevo ny zanak'Israely tsy miaino, tsy miaino, mba hatonga azy hatsapa tsy any amin'ny Mosesy le vahaolana fa any amin'ny Jehovah. Fa niraka mpanaovina de zao hikolokolo ny fampanantenana ao anatin'reto vahoaka, ao anatin'ny fahoriany reto. Andiny fahafolo sy ny manaraka. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mankanesa ao amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta ka mitenena aminy mba handefasany ny zanak'Israely hiala amin'ny mamery teny Jehovah, mandana indray miverina any amin'ny Farao. De tenena izy avelao ny zanak'Israely ho afaka, kanefa ny zanak'Israely teto efa tsy niaino ny Mosesy, kanefa tamin'ny voalohany nandeha tany vao mainka ny tombo ny fahoriana nasain'i Jehovah miverina any. Fa zay le Mosesy matoky an'Andriamanitra ka na de eo ary ny mpifandavan'ny zanak'Israely, vonona iaino an' Jehovah izy kanefa tsy nanafina koa mite-panahiny teo anatrehan'i Jehovah. Ny 12. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao indro ny zanak'Israely aza ozy tsy niaino ako ahoana no ianon'ny Farao, fa zao tsy voafora molitra. De ohatran'izany ege zavatra manjo tompona andraiky raharapanahy am'izao vanim-potoana zao hoe ny vahoaka fa tsy miaino ny famarinana, de indraindray ohatra amin'ny tsy hitantsony zay atao, ka na le hiteny am'izay Farao le mangeja ahoana moa fomba ianon'ny Farao azy. Kanefa zanak'Israely raha tsy miaino azy raha zay am'izao vanim-potoana zao, ahoana moa fomba ianony ny mpitondra ny mpanompon'Andriamanitra. Kanefa le vahoaka kristianina zay milaza fa miaraka amin'Andriamanitra koa ary tsy matoky vao miresaka famotram-po, tsy manaiky an'izay na de ny kristianina aza ny amary fahatyany mahakivy le izy. Kanefa niteny Jehovah ny 17. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanome teny azy hoentina any amin'ny zanak'Israely sy any amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egypta. Na izay ary na tsy miaino ary ny zanak'Israely, tsy miaino ny kristianina, tsy miaino ny Farao zay manam-pahefana teo amin'ny tany Egypta nangeja ny zanak'Israely, de zao tenena ihany dana reso nitenena amin'ny Farao, tenena amin'ny zanak'Israely avoaka an' Jehovah ho afaka ny zanak'Israely. De zay keo mitoky homenatsika amin'ny vanim-potoana io tsy tongatonga ho azy fa misy zavatra takeny rovina ny vahoaka iray fo iray saina hitaraina amin'i Jehovah, amety rantsehatra Jehovah manafaka amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Zay no mahatonga an' Jesosy indraindray ohatra mitarainy mo tsy amerary ny elomba fidy ny vaza mitaraina any andro manalina, kanefa raha ho avy ny amin'ndraho lanitra ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy, fa noho ny famondrampo mety rantsehatra Andriamanitra ny antso zay atao amintsika. Asa mitady vahaolana man'olona mianoho ny feon'i Jehovah, izy rery ihany afaka hitondra vahaolana ho atsika.
afaka manendry olona arak'izay itiavany azy fa miandro fotsiny izy roviana le kristianina le olombofidy ny tena verina marina amin'i Jehova. Voninahitra n'Andriamanitra reriany vavakisika sotranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao indray izay tonga teny tena marina nefa tsinona amin'ny olona dia tahaka ny zanak'Israely ihany koa na dia misy hiraka nampanaovinao dia tsy netiny ihany tsony mainka anao fa ny olona tsy matoky anao kanefa mibaikinao dia hoe mitenena ihany fa hanafaka ianao dia matoky Jehova Andriamanitra ray io manana ny fotoana anao ianao dia petraka tanteraka ampilatananao ny fiainanay tsirairay avy sy ny fiainam-pirenena misaotra ray ny anaran'i Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anono ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.